Salama tompoko. Avetrany dia hotoizantsika ny filazalazana mahakasika ny am'ilay antikristy na ilay lehilahy ta arak'izay efa nanambarantsika azy teto iny tamin'ny heriny. Avetrany dia jerevantsika aza ny asa izay ho ataony rehefa tonga ety ambony tany ety. Izy apokalipsy toko 7:12 hatramin'ny 7:20. Izy no ampiasa ny fahefana rehetra ananan'ilay bibidia voalohany. Verina trano moa fa misy bibidia karazany roa amin'ny apokalipsy toko 7:20. Bibidia voalohany dia nivoaka avy amin'ny ranomasina hozy isika ary ny bibidia faharoa nivoaka avy amin'ny tany. Ilay bibidia voalohany nivoaka avy amin'ny ranomasina dia karazana firenena maro isan-karazany nambatra ny heriny nangana fanjakana tokana io no antsoina hoe fanjakan'ny bibidia ka anana ny heriny sy ny fahefany tanteraka io bibidia voalohany io. Ilay bibidia faharoa na ilay antsoina hoe antikristy no ampiasa ny hery sy fahefana feno ananan'ny bibidia voalohany io. Anerin'ny olona ihany koa ity bibidia faharoa ity na ilay antikristy mba hiankoka eo anatrehan'ny bibidia voalohany. Amitaka ny mponina rehetra ambony tany ihany koa izy ary anisaina ny saran'ny bibidia mba ho velona. Anisaina ny saran'ny bibidia mba ho velona. Fa manina moa ny saran'ny bibidia no asiana aina mba ho velona. Satria anerin'ny olona iankoka, anerin'ny olona rehetra iankoka eo anatrehan'ny bibidia voalohany ity antikristy ity amin'ny fomba ahoana nefa no atanterahana zany satria hozy isika teto hoe fanjakan'ny bibidia dia anana ny siège social any amin'izany tanàna antsoina hoe Babilôna lehibe zany ka zany mety hoe ho any Amerika, mety ho any Rome, mety ho any France, mety ho any Russie tsy fantatra. Amin'ny fomba ahoana nefa no hitanterana ny olona rehetra na firenena rehetra andeha ho any amina firenena anankiray satria raha tiana ny ampiankoka ny olona rehetra amin'ilay fanjakan'ny bibidia tsy maintsy tomany daholo zany ny olona tsy possible zany noho izany sary ilay bibidia fotsiny ihany no asian'ity antikristy aina mba ho velona ary amin'izay fotoan'izay izay sary ny bibidia izay na ny logo raha zay no azotsika azy tsara ohatra hoe amintsika miresaka zao fantatritsika ny wine io manana ny logo mampiavaka azy izy, fantatritsika ny OTAN manana ny logo mampiavaka azy izy, tahak'izay koa ny USAID, ny UNICEF rehetrarehetra manana ny logo mampiavaka azy, tahak'izay koa ny fanjakan'ny bibidia zany amin'ny fotoanandro anana ny logo mampiavaka azy. Izay logo mampiavaka azy zay dia asian'ity antikristy ity aina mba ho velona ary rehefa velona dia baritaka eraky ny tambazotra sosialy, baritaka eraky ny télévision. Amin'izay fotoan'izay ny olona tsy voatery hoe andeha ho any amin'ilay firenena misy an'ilay fanjakan'ny bibidia akory na any amin'ilay tanàna antsoina hoe Babilôna lehibe mba hiankoka eo anatrehan'ny bibidia fa any amin'izay toerana rehetra misy azy. Eto azo mikitikitika ny telefonina fotsiny dia midefile eo ny sarin'ilay bibidia. Ekeko izay zavatra ambarany eo avy hatrany dia miankoka eo anatrehan'ilay bibidia zay no dikany. Zay no antony anasian'ity antikristy ty aina ny sarin'ilay bibidia mba ho velona. Amin'izay fotoan'izay dia tanteraka ny hoe ampiankoka ny olona rehetra eo anoloan'ilay bibidia voalohany ity antikristy ity. Ampamono izay rehetra tsy mety mandray marika ihany koa izy marika ny bibidia moa fantatritsika ihany hoe 666 izaniza dia hisakafo, dia hivarotra, dia hanambola, dia hiasa. Tsy misy ninina azo atao amin'izany fotoana raha tsy mandray ny marika ny bibidia. Ka ny marika ny bibidia dia ilay antikristy no ampandray azy amin'ny olona na eo amin'ny tanana ankavanana na eo amin'ny sandry. Ho any izay tsy mety mandray dia hozy izy ny ten'Andriamanitra hoe hovonoiny na ho tapahan-doha. Resantsika misy kokoa moa zany amin'ny fotoanandro rehetra fa fotoanandro manaraka fa avelantsika hatreo aloha ny fanazavana mahakasika ny amin'izay. Roviana aza amin'ny fotoana mety isehony ity antikristy ity na ny fotoana mety hitrangany. Tesaloniana voalohany toko 5:7 raha misy olona milaza hoe miadana sy mandry fahizay dia anjoasy tamika amin'ny fandringanana toy ny farary ny vehivavy raha miteraka ka tsy ho afa-mandositra mihitsy izy. Misy olona milaza hoe miadana sy mandry fahizay dia anjoasy tamika ny fandringanana. Daniel toko 7:7 anao fanekena mafeorina maro izy mandritry ny herinandro ary ampitsatra mifanaritra latsadrasy mifanaritra hafa mandritry ny antsasaky ny herinandro. Ambony elatry ny fahavetavetana no iavin'ny mpandrava mandrapatanteraka ny fandravana voatendry izay ambely ny mpandrava ihany. Anao fanekena mafiorina amin'ny maro izy mandritry ny herinandro. Hitantsika ny zava-misy amin'izao fotoana io olana dia tsy ero tsy ahitana vahaolana mihitsy
ho avy ny fotoan'andro anankiray sy olona anankiray ilaza fa io zavatra tsy mety milamy io. Hitanareo ady andro isisy Ukraine ohatra zany. Hitanareo any Moyen-Orient fa iza zao tsy efa nandalo teo fandimy teo daholo ny président ny États-Unis tsy nahita vahaolana fa za manana vahaolana amin'io. Ty le izy ty de hoentin'ilay vahaolana. De rehefa hoentin'ilay vahaolana de talanjona tokoa ny olona rehetra. Zay nambaran'ny bokin'ny Tesaloniana voalohany toko 5:7 eto. Misy olona milaza hoe miadana sy mandry fa izay anjoa azy tamika nefa mifandringanana. Zany hoe amin'ny fotoana hitondrany an'ity akoro anankiray ity izay ilazany fa hitondra filaminana de eken'ny olona rehetra tokoa le izy lamma tokoa ny firenena rehetra taorinan'izay. Bara bokin'ny Daniel toko 7 eto nefa fa vadika an'ilay fanekena izy eo amin'ny atsasaky ny herinandro. Vazavantsika misy kokoa izay herinandro sy ny atsasaky ny herinandro zay amin'ny fotoan'andro fa izay anambarantsika fotsiny de zao raha ohatra ka mameva fempotoana anankiray zany izy hoe ity zany no anatanterantsika an'ity akoro ity mandritry ny heritaona ohatra de tonga ny 6 mois eo amin'ilay 6 mois lamma tsara ny firenena rehetra avy hatrany amin'izay de inona amin'izay no ataony petraka amin'izay hitsangana amin'izay izy hoe hitanareo fa ny lamma ny zavatra rehetra. Hitanareo fa zany navita an'izao iza moa ny olona mba navita an'izao navita an'izao zavatra vitako zao ve tsy nisy. Inona zany tokony ataonareo? Za lay Andriamanitra de za no tokony omenareo voninahitra sy ho asandratrareo sy ho derainareo satria raha tsy za de tsy ny lamy ohatr'izao zao tontolo izao. Amin'izay fotoan'izay no iavian'ilay fandringanana tamika ary amin'izay no afantarantsika fa io ka izany lay antikristy. Izany tsy fantatra zany mihitsy. Raha tsy tonga ny fotoana izay hitsanganana ka anandratany ny tena no ambony noho ny Andriamanitra rehetra hozy izy Paoly any amin'ny Tesaloniana any. Takizay koa ny ambaran'i Jesosy any amin'ny Matteo toko 4:20 de ametaveta ny tepolo masin'Andriamanitra. Tsy misy mahalala zany. Antsika miresaka zao tsy mbola fantatra pedabe moa ny olona mamianarana hoe zao hoe ty tambatambatra ny sifra de mamme 666 evarena. Tsy misy mitombona amin'ny fotoan'androny. Rehefa tonga tokoa izay fotoan'izay de ho hita ratsika mahita eto ihany fa io lay olona nitondra corps de paix izy lamma tamiko zao tontolo zao eo amin'ny atsasaky ny herinandro nefany de ivadika amin'ilay fanekena izy zany hoe rehefa ny lamma tsara eny de io amin'izay izy filaza hoe lamma za no Andriamanitra za amin'izay tokoa izay no antsoina hoe antikristy. Na de mbola tsy mipotra ary izy na de mbola tsy anivitsika tsy eto anivitsika ary izy amin'izao fotoana zao misy kosa nefa ny antsoina hoe fanany antikristy rehefa manomboka miasa izy Jaona voalohany toko 2:20 izy ny mpandainga afa-tsy lay mandany Jesosy tsy io Kristy izy no antikristy de izay mandany iray sy ny zanaka. Pedabe ny fiangonana mandany fisiany iray sy ny zanaka. Pedabe ny fiangonana milaza Jesosy ihany no Andriamanitra ny ambarany Jaona nefa eto mazava tsara mihitsy. Iza hozy izy ny mpandainga afa-tsy ilay mandany Jesosy tsy io Kristy. Inona moa dikany zany hoe Jesosy tsy io Kristy? Inona moa dikany hoe Kristy? Ilay nosoran'Andriamanitra. Raha misy zany Jesosy de tsy maintsy misy ilay mpanositra azy de iza fa Andriamanitra ray. Ho an'izay fiangonana mandany zany reny no antsoina hoe manana ny fanahiny antikristy ka ilaina fantaritsika tsara ary tena ilaina tsara mihitsy ny fitandremantsika amin'ireny karazam-piangonana ireny. Mbola manambaran'izany koa eo amin'ny Jaona voalohany toko 4:7 fa na rehetra izay tsy manaiky an Jesosy de tsy mba avy amin'Andriamanitra. Zany ny fanahiny antikristy izay farenareo fa ho avy sady efa eo amin'izao tontolo izao sady tsy manaiky any Jesosy. Pedabe ihany koa ny fiangonana izay tsy manaiky any Jesosy. Ambaran'ny olona fa zany Jesosy zany mpaminany fotsiny ihany. Zany Jesosy zany tsy zany Jesosy tsy le Jesosy eo amin'ny Baiboly io tena niza fiangonana tsy manaiky any Jesosy de ambaran'ny Jaona eto fa ireny manana ny fanahiny antikristy ka ilana fitandremana tsara. Metraka ny veloma mandram-pitafa ho amintsika ho amin'ny video manaraka enda samy arotahin'Andriamanitra veloma tokoa.